ireo mpitsara kosa ny filoham-pirenena omaly ary isany nisongadina tamin'izany ny nanambarany filoha Andry Rajoelina fa mila averina ny asan'ny fitsarana, anasazy ireo rehetra tratra manao kolikoly ny fitondrana ary manainga ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara ampiato azy amin'ny asany raha toa ka mahita ny tranga toy izany. Mamitana amintsika izay fionana izay ary Irina Andriamalala sy Gasambola Manana. Tsitsitsy ireo mpitsara manao kolikoly sy manimba ny sarin'ny fitsarana fitondram-panjakana, fitsarana madio, milamina ary tsy mitanila. Io no tanjo napetraka nandritra ny fionan'ny filoham-pirenena tamin'ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara no nanambarana izany. No mariny ihany koa fa mila averina ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fitsarana, mpitsara matianina ny tokony hitantona ny rafi-pitsarana rehetra. Tsy ho eken'ny fitondrana intsony ny kolikoly ataon'ny mpitsara amin'ireo manandrara ary anasazy izy ireo ho an'ireo tratra manao izany. Ireo mpitsara rehetra manao kolikoly dia tokony ampiatony amin'ny asany ary tsy tokony homenatra ny CSM iroso amin'izany. Ankoatra ny fanadiovana, isy ihany koa ny fanovana ny fomba fiasa, anafainganana ny fandehanan'ireo raharaham-pitsarana sy hanitarana ny vonona vaovao. No tsy haivan'izy ireo fa hisy ny fionana matetika mba hahatrarana ny tanjona apetraka.